Piasa 520 ao amin'ny trano fisakafoanana Lavarango no notolorana ny mari-pakasitrahana omaly. Valosoa nentina nanamarika ny asa izay notanteran'izy ireo nandritra ny 12 taona atao amin'ity trano fisakafoanana manana ny maizy azy ity. Andao aratsika ary fizotrana izay lanonana izay. Piasa misa 520 ao amin'ny trano fisakafoanana Lavarango eto Antaninarenina no notolorana mari-pakasitrahana omaly. Araka ny fanazavana ny men'Andriamatoa Eric Colère, mpitatana ity sy trano fisakafoanana ity, dia piasa misa 4 notolorana ny Chevalier de l'Ordre de Mérite de Madagascar medaly asa volafotsy. Raha toa kosa ka 40 nazo ny medaly varahana. Valosoa nentina nanamarika ny asa izay nitanteran'izy ireo nandritra ny 12 taona tao amin'ity trano fisakafoanana manana maizy azy ity izany. Agataka ny médaille piasa tana encouragement amin'ilay piasa koa hitanao tokony tenena amin'ilay resaka hôtellerie restauration dia hiasa tana enjana be dia les cérémonies androana mame baika amin'ilay piasa koa tena important amin'ilay piasa les piasa misy encouragement koa les piasa naza médaille. Isa mampiavaka ny trano fisakafoanana Lavarango ireo haingo trano ahitana entana fahiny maro samihafa sady tsy fahita intsony azo sokajiana ho vakoka. Nilaza kosa Andriamatoa Eric Colère fa vonina ny hitondrany tsara trany ity trano fisakafoanana ity mba hitazomana ny kalitao tokoa izy no ahafahana misongadina eo amin'ny sehatra ny fandraisam-bahiny sy ny fizahan-tany. Izay ary ny masaka azo natolotra ho antsika rehetra tamin'ity takariva ity. Akasitrahana risorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny nandritra izay minitra maromaro ny arahantsika nijery ny vaovao teto izay. Asaina hatrany nefa ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra mative, mbola ao ireo fandarana izay nomany ny teknisianina ho antsika rehetra. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.